Ia, amin'ny fifaliana lehibe indray no iarabako antsika rehetra manaraka trano ny fandalana andramoka izaho a iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radolakosalama mivady. Hiditra hianatra fampianarana indray tsika androany a fa mialohan'izay aloha dia andehantsika hivavaka. Jesosy eo misaotra anao zany amin'ity androany ity a dia misaotra ny amin'ny fitarihanao, ny fitahianao, ny fahasoavanao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Tonga indray ny fotoana izay ianaranay hitombonay fahalalana. Mino hoe Jesosy fa izay rehetra ho zarainy eto, izay rehetra fafeto androany a dia hisy vokatra. Ary hisy tokoa Andriamanitra tena fiantraikany any amin'ny fiainam-panomponay tsirairay avy indray ity fampianarana izay ambara androany ity. Aoka ny fanainao masina hisolo vava amin'ny tenako amin'izao fotoana izao. Ny fanainao masina manga ny tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao mba tena ho fahamarinana eo amin'ny fiainana ane Jesosy a izany fianarana izany. Misaotra Tompo fa tena tsara ianao. Halleluja, amen. Hianarantsika androany a mahakasika ny sabata. Ny andro sabata izay ahitantsika foana moa ny fandalana andramoka izaho a fotoam-bavaka eto a isaky ny sabata arahanareo eto a misy ny fiderana, misy ny toriteny a dia ho fantaritsika ary androany hoe fa maninona ary no mivavaka amin'ny andro sabata na andro sabotsy a izahay. Dia fantarinareo zany androany a izay zavatra izay satria fahamarinana io ary ara-baiboly a io zavatra io. Rehefa nisy fotoana teto nampianatra momba ny saron-doha zao ohatra hoe nanina no saron-doha dia efa nisan'izay fampianarana izay a ho antsika izay mbola mila an'izay dia afaka omena izay fampianarana izay a momba ny saron-doha izay anisan'ny fahamarinana ihany koa ao anaty baiboly ny vehivavy ny saron-doha fa efa hitantsika izay. Fa androany indray tsika dia hianatra momba izay a sabata izay. Misy sabata karazana anankiroa ao anaty baiboly. Ny sabata anankiray dia ny taona fahafito na ny hoe taona fitsarana. Dia raha jerena izay sabata anankiray izay zany a dia amin'izao taona iainantsika izao zany ny taona efa fitsarana, izany hoe efa taona fahafito, taona arivo taona fahafito ao anatin'ny fotoana fitsarana dia efa tenenantsika foana moa hoe izao andro faran'izao efa tena prolongation sisa no iainantsika fa efa tena akaiky dia akaiky ny fiavian'i Jesosy. Fa tsy resaka momba an'izay aloha tsika androany fa hiresaka an'ilay sabata anankiray dia ilay andro fitsarana, izany hoe ilay hitsaharantsika isan-kerinandro mihitsy, ilay fotoam-bavakantsika isan-kerinandro. Izay zany no resahantsika eto androany ampianarina antsika dia ny angatahana amintsika dia mba manana kahie na sy stylo dia afaka mandray noty ianao na ihany koa sauvegardenao ny fampianarana raha ohatra ka misy mbola ilainao dia tehirizy ao aminao ao dia amin'izay ianao afaka mamerimerina miaina. Hianatra antsika momba ny sabata. Ny andro sabata aloha dia samy manana ny andraisany hoe sabata. Betsaka izao ny olona ny miteny hoe ny andro sabata dia ny andro alahady. Dia izahay nefa dia miteny hoe ny andro sabata dia ny andro sabotsy izay ato anaty baiboly. Ny andro alahady aloha dia mazava be fa andro voalohany. Andro voalohany ny andro alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ny andro voalohany izany hoe ny ampitson'ny sabata Jesosy no nitsangana tamin'ny maty. Ary anisany mahatonga ny olona maro izay mivavaka amin'ny andro alahady satria io ny andro nitsanganan'i Jesosy dia io ny andro ivavahana. Dia hojerentsika ary androany hoe marina ve izay zavatra izay sa manahoana raha ny baiboly no jerena. Araka ny teniko tao ny andro sabata aloha dia ny andro sabotsy. Mazava be na ny dikan'ny andro sabata aza dia hoe amin'ny teny frantsay hoe samedi. Raha mijery ny hoe samedi dia ny dikany dia hoe jour de sabbat, izany hoe andro sabata. Amin'ny teny malagasy izy dia hoe sabotsy. Izay zany ny fahafantarantsika azy amin'ny teny malagasy. Dia io zany no andro sabata. Io zany no sabata ara-baiboly. Rehefa ny frantsay na sy ny malagasy ohatra ny manisa andro dia miatomboka amin'ny latsinainy. Izany hoe lundi mardi hatrany amin'ny dimanche dia tapitra dimanche, tapitra lahady. Dia ohatr'izay koa tsika malagasy. Fa rehefa ny anglisy no manisa andro dia ny azy tena miatomboka amin'ny alahady mihitsy ny fanisana andro. Izany hoe miatomboka amin'ny sunday, monday dia hatrany amin'ny saturday mifarana, izany hoe mifarana eo amin'ny sabotsy. Satria izay mihitsy no izy, izany hoe ny anglisy zany no manakaikikaiky kokoa, manakaiky mihitsy moa zany ny baiboly, ny fanisana andro ny anglisy. Fa ny antsika
no niova ny fanisan'androtsika taty aoriana zany. De ny andro fahafito zany de ny andro sabotsy, ny andro fahafito. Fa ny andro voalohany de ny andro alahady. Ka le sabata resahana ato anaty baiboly de ny andro sabotsy izay andro fahafito fa tsy ny andro voalohany. Hijery atsika androany Genesisy. Hijery verset maromaro tsika de miomantsika amin'ny taratasy stylo ho atsika zay afaka mandray naoty. Genesisy 2:1 jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. De vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary de nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nala masina azy satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Rehefa niasa Andriamanitra namorona ny tany de namorona ny zavatra rehetra fatatsika tsara. I Adama sy Eva no niforonina farany. Teo amin'ny andro fahaenina izy no namorona ny Adama sy Eva. Vita avokoa ny zavatra rehetra. Afa-po Andriamanitra tamin'ny famoronana nataony. De mbola nasiny ihany anefa ny andro fahafito. Mbola nasiny na de efa vita tao anatin'ny enin'andro avokoa aza ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra, de mbola nasiny ny andro fahafito. Fa io andro fahafito io de nataony hitsaharana. Nitsaharany fotsiny zany io, napetrany mihitsy hoe misy ny andro fahafito fa hitsaharana. De ozy le tena Andriamanitra amin'ny andininy fahatelo le vakitsika teo hoe ary Andriamanitra nita ny andro fahafito asina namasina azy. Nita ny andro fahafito asina namasina azy. Ty aloha zavatra anankiray ngeza be izay afaka raisinao naoty hoe ny sabata dia misy endriny anankitelo. Sabata fitsaharana, sabata famantarana ary sabata fafinaretana. Reo zany ny endriky ny sabata: fitsaharana, famantarana ary fafinaretana. De mijeritsika zany amin'izao fotoan'izao aloha ny ao amin'ilay hoe sabata fitsaharana. Eo zany tsika aloha zao. De nitsahatra Andriamanitra tamin'io andro sabata io. Andro fahafito. Noforon'Andriamanitra ny zavatra rehetra de nitsahatra izy. Ary voalazany tena Andriamanitra fa ny andro rehetra anakenina de namoronana ny zavatra rehetra, fa ny andro fahafito de no amasininy ary no tahiny manokana io andro io. Izay andro nataony hitsaharana de mahagaga fa no amasininy sady no tahiny io andro anankiray io. De ny zavatra hitatsika de zao: namorona Andriamanitra tany amin'ny Genesisy de efa nisy ny andro sabata, efa nipetraka zany fa nitsahatra Andriamanitra tamin'io fotoana io. Zao aloha ny zavatra anankiray tsara ho fantatritsika. Tamin'ny fotoana namoronana ny zavatra rehetra, namoronana ny Adama sy Eva sy ny zavatra rehetra de efa teo Jesosy. Zay zany tsara ho fantatritsika. Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina de efa teo foana. Zany hoe Jesosy zany efa teo akaikin'Andriamanitra, ny fanamasina efa teo. Ireo dia telo zay iray. Fantatritsika tsara fa ireo de telo zay iray tsy mifanohitra ireo, tsy mifanipaka ireo. Tsy io zany tsy hoe ohatra zao zao ny tenako rehetrarehetra zao io. De ohatra hoe ty lohako de reto ny tanako de reto ny tongotrako ambany ato. De mibaiko ohatra ny saiko hoe hetsika ny tanako de nefa ny sanany tanako tsy mety. Na hoe tenenin'ny saiko ny vavako hoe mitenena de tsy mety hiteny, tsy ohatr'izay le izy. Fa Andriamanitra zany de telo fa anankiray, zany hoe tsy mifanipaka mihitsy ny fanamasina sy Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Fa ireo de anankiray ihany ireo fa miseho amin'ny endriny anankitelo. Ohatrany hoe arak'ile teniko teo hoe vatako zao zah ihany io fa zah misy an'ity lohako ty de misy an'reto tanako reto de misy tongotro fa zah ihany io. Ohatran'izay zany le izy. De Jesosy zany efa teo. De jerentsika azy, rehefa namorona Andriamanitra de nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito tao amin'ny Genesisy, fa tsy nijanona teo zay zavatra zay. Any amin'ny Exodosy 20 de jerentsika ny ten'Andriamanitra. Misy ny didy folo ty ten'Andriamanitra ty. Exodosy 20 de jerentsika ny 19. Andininy fahavalo. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. De 19, enemana no iasanao sy anaovanao ny raha rahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito.
sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fafito. Ene manao izy ny asanao fa sabata ny andro fafito, zany hoe namafisin'Andriamanitra tao anatiny didy folo izay nomena amin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ny Mosesy zany ity andro fitsarany ity. Namafisin'Andriamanitra tsoratra mihitsy mazava tsara tao anatiny didy anankifolo ireo didy ireo afaka mamaky tsika manomboka ery amin'ny andininy fahatelo ery ny andininy ny didy voalohany, de mamaky tsika hatrary amin'ny andininy fafito ambin'ny folo de reo ny didy folo. Fa ny didy ny andro sabata de nataon'Andriamanitra teo amin'ny didy fahaefatra. Namafisina zany le sabata fitsarana tany amin'ny Genesisy, nomena ny Mosesy tamin'ny alalan'ny vato fisaka nampitaina tamin'ny zanak'Israely. De namafisina mihitsy hoe ene manano asanao, zany hoe tsy foana zany le sabata aloha fa mbola nitoy foana, mbola teo foana io andro sabata io, andro fitsara. Ozy izy ten'Andriamanitra hoe ene manano asanao, toy izy atsika le ten'Andriamanitra teo le Exodosy toko faharoapolo andininy fahasivy andininy fahafolo, fa sabatany Jehovahandriamanitra ny andro fahafito, ka aza manao raha koa ianao amin'izany, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fiomponao na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao, tsy manao raha. Zany hoe Andriamanitra mihitsy aloha zany nanome an'le fianarana hoe nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito, de avy eo nampitainy tamin'ny zanany rehetrarehetra izay nofidiny. De ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, no mbola ny zanak'Israely rery no nofidiny tamin'izany fotoana zany de nampitana an'izay resaka hoe fitsarana ny andro sabata izay tamin'ny alalan'ny didy folo. Zao ny zavatra mba hojerentsika aloha le ten'Andriamanitra, hotoizantsika aloha de avetsika iverina amin'io didy fahaefatra io. Exodosy ange toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahasivy amby roapolo jerentsika amin'ny alalan'i Jesosy. Exodosy toko fahaenina ambin'ny folo ao ambadika ao alohaloha ao zany andininy fahasivy amby roapolo. Vakitsika izay ten'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe saino fa Jehova nanome anareo sabata, koa izany nanomezana anareo mofo ampy ho indroandro amin'ny andro fahaenina, ampy ho indroandro. Samy mitoetra eo amin'ny fitoerany avy ianareo, ka aoka tsy hisy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Tamin'izany fotoana zany dia nirotsaka ny mana. De rehefa mirotsaka ny mana de mifoha maraina ny zanak'Israely, afaka vakianareo zany tantara zany any amin'ny Exodosy fa lava ny fotoana raha ohatra ka hamaky an'izay. Mifoha maraina ny zanak'Israely isan'andro de manangona mana hoaniny ao anatin'ny tontolo andro izy. De iny mana iny rehefa maky izy amaraina de iny zany atao ampy anazy parivany andro iny. De raha pisy maraina indray izy mifoha de maka indray, hatria mirotsaka indray mana vaovao, de mihinana indray izy de ampy anazy parivany andro. De tamin'izany fotoana zany io mana io tsy azo atao be dia be. Fa raha ohatra zany zao za ohatra zao hoe izay mianakavy zao eny mianaka de maka be dia be mihitsy zany satria hoe hitsonjovako ny rapitso. De raha vao milona mialin'andro io mana io de lo. Zany hoe tsy azo hohanina akory zany le izy rapitso. Fa tsy maintsy mifoha indray za rapitso maraina de maka ihany de mihinana mana vaovao. Fa lo. Fa ny zavatra mahafinaritra nefa rehefa tonga ny andro fahaenina, zany hoe ny andro alohan'ny sabata, de mirotsaka be dia be io mana io. De eo ny olona manangona an'izay hoaniny rehetrarehetra hatramin'ny rahampitso sabata, zany hoe manome anareo indroandro. Vakio tsara le verset teo lasa 2 fois zany ny manangonina rehefa alohan'ny sabata zany hoe ny andro fahaenina. De zavatra mahagaga tokoa rehefa nanangona ny zanak'Israely tamin'io andro fahaenina io, de ny alin'andro teo le zany hoe efa nangonina androany ihany zany no hoanina rapitso fa tsy lo le mana. Afaka mamaky an'izany tantara zany nareo amin'ny Exodosy fa vakio ny Baiboly de mazava aminareo zay. Tsy lo le mana. De mipetraka eo zany ny zanak'Israely de afaka hoanina tsara le mana rehefa sabata, na de nangonina omaly azy, na de nangonina tamin'ny andro fahaenina azy. Satria no hamasin'Andriamanitra io andro sabata io. Nanamasina an'io zany Andriamanitra. De noporofon'Andriamanitra tamin'ireto zanak'Israely reto mihitsy hoe hitanareo zao fa rehefa mitandrina ny didiko nareo de naka-indrona nomena avy roenina de tsy lo le izy fa afaka nohaninareo foana ihany le izy ny apitso. Fa rehefa tonga indray zany ny andro voalohany de manangona indray de ohatr'izay hatrany hatrany.
de zay zany tamin'ny andro zanak'Israely zay foana ny zavatra natao de iverenantsika ara le jerentsika any aloha any amin'ny exodosy momba zay fitsaharan'izay ihany ay efa levakitsika teo exodosy toko 20:10 sy 7 le hoe enemana ny asanao de mitsahatra zany hoe mitsahatra maninona moa tsy mandeha mitady vola tsy miasa mitady vola zany ianao tsy manao raharaha ianao tsy zay zao ohatra zany mihitsy hoe rehefa sabata de zay efa fantatry ny olona rehetra mihitsy zay tsy miasa sabata zany zay miasa lahady tsy mampanenanay fa ny sabata de andron'Andriamanitra io tenentsika moa inona ny tena ina ary mahatonga an'izay tena hoe zava-dehibe fa ho hitantsika eo rehefa avy eo fa fitsaharana io de mitsahatra amin'ny asa de mibanjina an'Andriamanitra rehefa andro sabata iverenantsika le didy faefatra satria tsara raha jerentsika tsara ozy izy le tena Andriamanitra amin'ny 15 amin'ny exodosy toko 20 jerentsika teo mahatsiarova ny andro sabata mahatsiarova zany hoe magaga zany teto amin'ny maha-Andriamanitra azy de efa fantany ny zavatra ho avy rehetrarehetra de tena izy miteny hoe mahatsiarova ohatra ny teteny izy azadinonareo io sabata io ny zavatra mahagaga de zao ny didy anankifolo teo daholo de ny didy anankisivy tsy nisy an'izay teny zay hoe mahatsiarova hoe aza mijangajangana hoe mahatsiarova hoe aza mamono olona mahatsiarova hoe aza mitsiriritra mahatsiarova hoe aza mijoro vavolombelona mandainga sy ny sisa fa naninona zany ny teo amin'ny andro sabata izay didy faefatra tao amin'ny didy 10 no ny tenenan'Andriamanitra hoe mahatsiarova satria ny antony de zao fantatr'Andriamanitra fa ho adino io fantatr'Andriamanitra sa zany hoe ho avy ny fotoana anadinoan'ny olona nyty didy faefatra ty fa ho tsipiako tsara andrany hoe mahatsiarova de inona fahitantsika tokoa ny zavatra mitranga ankehitriny fa adino ary tena adino tanteraka mihitsy zany andro sabata zany amin'izao tsika miteny zao de tena hitantsika zany rehetrarehetra zany fa tena tavela tanteraka izany mazavaintsika eo hoe satria maninona dia hojerentsika le tena Andriamanitra reto Levitikosy toko 7:20 izay tena Andriamanitra maromarotsika asesesiko le izy de hiditra zavatra afitsika rehefa avy eo Levitikosy 23:3 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe enemana nanaovanao raharaha fa ny andro fahafito de tena andro fitsaharana dia fivoriana masina aza manao raharaha koa ianareo fa sabata ho an'i Jehova eny amin'izay fonenanareo rehetra izany eny amin'izay fonenanareo rehetra izany zany hoe fivoriana masina zay zany ny andro sabata fitsaharana de fivoriana masina eo zany nanaovana fotoam-pivavahana eo zany nanaovana fotoam-bavaka eo ny tsaharan'Andriamanitra iaino atsika eo koa ny tsaharantsika hiteny amin'Andriamanitra sy iaino an'Andriamanitra de ohatran'izay zay zany ny atao rehefa andro sabata de tsy miasa fa mitsahatra manao fivoriana masina de nanafatra mihitsy Andriamanitra teto hoe naiza toerana alehanareo de tena zay mihitsy hoe nandeha ny zanak'Israely teny amin'ny tany efitra marobe teny fa nitandrina ny andro sabata foana izy na de niovaova toerana aza izy tsy nasakana azy tsy tandrina andro sabata izany ohatr'izay koa Deutéronome 5:12 marobe moa raha ny resaka sabata tena betsaka fa fitiniko de fitiniko mihitsy ny fampianarana mba tsy ho lava loatra Deutéronome 5:12 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitandrema ny andro sabata na masina azy araka izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao enemana ny asanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito koa aza manao raharaha koa ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny ombinao na ny birikinao na ny biby fiompinao rehetra na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavahadinao mbola miteny koa zany ny Deutéronome 5:15 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy eo akaiky eo ihany Deutéronome 5:15 ary tsarova fa andevo tany amin'ny tany Egipta ianao ka tanana mahery sy sandrina hitsitra no mitondran'i Jehovah Andriamanitra ho anao hivoaka avy tany zany no nandidiny Jehovah Andriamanitra ho anao hitandrina ny andro sabata tadidio izy Andriamanitra fa sandrina hitsitra tanana mahery no nitondrana anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta afaka reto zanak'Israely reto nafahan'Andriamanitra teo ambany vahoan'ny fanandevozana izy de rehefa afaka tany izy de nomen'Andriamanitra ny didy folo
anisan'izany ny sabata izay nomenan'izy ireo. Zao zany ny olona anankiray zany rehefa mahatsiaro hoe afaka tao anatin'ny fanandevozana, afaka tao anatin'ny aizina. Ny olona anankiray zany rehefa mahatsiaro hoe nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, de nomen'Andriamanitra ny didy folo. De anisan'izany ny sabata, izay tena tsindriny eto mihitsy hoe aza adinonao fa ianao de andevo taloha, fa ankehitriny ianao de olona afaka, ka izao tandremo ny sabatako. Didy nomen'Andriamanitra manokana mihitsy zany tandremo ny sabatako. Tahaka ny didy folo ihany, fa ny sabata koa tena nitsindrin'Andriamanitra hoe tandremo. Aza adinonao fa andevo ianao tao aloha fa olona afaka ianao zao a. Tsika rehetrarehetra zany raha mahatsaro tsika fa olona afaka, mahatsaro tsika fa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, de nomen'Andriamanitra tsika zany andro sabata zany. Mbola hojerentsika mantsy rehefa avy eo ny momba ny any amin'ny testamenta vaovao, fa hojerentsika mihitsy aloha ny testamenta taloha, de avy eo tsika mivadika any rehefa avy eo. Isaia 4:12. Isaia 56:2. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy zay ten'Andriamanitra zay. Manaraka tsara hoe sady mandray noty raha afaka mandray noty 56:2. Amin'ny anaran'i Jesosy, sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany, ary ny zanak'olona izay mitana izany, de izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina, sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Sambatra ozy izy ny zanak'olombelona izay manina, izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina. Ny zanak'olombelona eto zany tsisy fanavahana, fa zanak'olombelona, zany hoe ny olombelona rehetra. Mbola hojerentsika eto moa rehefa avy eo hoe tsisy fanavahana io, fa ny olombelona rehetra zany a dia sambatra raha mitandrina sabata. Tsisy mihitsy eto hoe ny zanak'Israely rehetra. Zao ke ijery ten'Andriamanitra tsika. Ijery ten'Andriamanitra tsika aloha, mbola hojerentsika izay resaka hoe olombelona rehetra zay rehefa avy eo fa ijery ten'Andriamanitra tsika aloha any amin'ny Ezekiela 44:24. Rehefa fampianarana moa ny atao de tsy maintsy mijery verset maromaro tsika mba hampazava azy tsara. Ezekiela 4:7, andininy 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary raha misy mifanditra de ireo no hitsangana tsara, ka araka amin'ny fitsipiko no hitsarany azy, ary ny lalako sy ny didiko dia ho tandremany amin'ny fotoam-pivavahana rehetra voatendriko, ary ny sabatako de ho amasininy. Ny sabatako de ho amasininy. Miverina foana zany io sabata io. Nanomboka tany amin'ny Genesis tonga aty amin'ny Ezekiel tsika zao fa mbola ho tonga hatrany amin'ny testamenta vaovao antsika, ary hatrany amin'ny apokalipsy io mbola mitoy, fa eto moa tena fitinina de fitinina ny fampianarana eto. Dia zay zany momba ny sabata fitsarana. Ny sabata zany de nataon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra ny olona mba hitsarana. Izy no nitsahatra voalohany, de ny olona koa nomeny io sabata io mba hitsahatra. De anino? Eo naminy samy mitsahatra zany, na Andriamanitra na ny olona amin'io, de mifampiaina. Eo zany ny fotoana mba hifanankalozan-kevitra, iresantsika amin'Andriamanitra, satria Andriamanitra mitsahatra miaino atsika, tsika ihany koa mitsahatra miaino an'Andriamanitra sy miteny amin'Andriamanitra. Zay zany momba ny hoe sabata fitsarana, satria zahako fitinina ihany le izy mba tsy ho lava loatra. Hiditsika amin'ny endriny faharoa de ny sabata famantarana. Sabata famantarana. Exodosy 1:30, andininy 7:10 no jerentsika. Exodosy 31:13. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe momba zay sabata famantarana zay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo fara mandimby izany, mba ho fantatrareo fa izany Jehovah izay manamasina anareo. Andininy 4:10, koa tandremo ny sabata fa masina aminareo izany.
izay tsy manamasina azy dia atao maty tokoa. Eto zany a ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tandremo ny sabata. Donc itsika amaky tenin'Andriamanitra anankiray eo akaiky eo ihany Exodosiany 31:16 eo akaiky eo ihany. Dia ho tandreman'ny zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Fanekena mandrakizay. Toy ihany io mijery tenin'Andriamanitra tsika vetivety any amin'ny Salamo 7:20 andininy 4:30. Salamo 89:34. Mijery verset maromaro tsika dia avy eo azavaiko le izy. Salamo 89:34 vakitsika amin'ny ran'ny Jesosy. Ny fanekeko tsy ho tsoahako ary ny nolazain'ny molotro tsy ho vako. Io zany ten'Andriamanitra dia milaza fa fanekena mandrakizay, famantarana ozy izy ny ten'Andriamanitra. Tsy miova mandrakizay zany aloha ny sabata dia mipetraka foana. Tsy ho foana io na roviana mandrapatapitra ny tany dia tapitra ny andro sabata eto amin'ity tany ity. Fa ny andro sabata tompoko dia tsy ho foana satria ny ten'Andriamanitra dia milaza fa lalàna mandrakizay ho anareo izany. Ny ten'Andriamanitra ihany koa izay novakitsika teo dia milaza teo amin'le Exodus 31:13 teo ange jerentsika. Fa tandremo ny sabatako. Fa famantarana ho amiko so aminao zany. Famantarana. Jerentsika ihany alohany anazavako an'izay famantarana izay Ezekiel 20:12. Ezekiel 20:12. Ezekiel 20:20. Andinina 4:12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izany Jehova izay manamasina azy. Eo ambany eo ihany Ezekiel ihany 20:20 eo ambany eo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy ary manamasina ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo ka dia ho fantatrareo fa izaho izy zany no Jehova Andriamanitrareo. Ezekiel ihany eo ambadika ao 2:20 mbola vakitsika foana. Ezekiel 22:26 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio ary mitapo maso tsy hijery ny sabatako izy ary tsiratsiraina ao aminy aho. Io zany ny zavatra faminaniana mitranga amin'izao fotoana izao. Iverenantsika aloha ilay resaka hoe sabata famantarana teo. Ny sabata zany dia famantarana ho amiko sy ho aminao ozy ny tenin'Andriamanitra. Inona moa ry havana natao hoe famantarana? Signe zany, signe. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mba ho fantatrareo fa zany Jehova Andriamanitra izay ivavahanareo. Izy zany fa tsy za, izy no Jehova Andriamanitra izay ivavahantsika. Zao no ohatra raisiko matetika amin'izy ity. Ohatra zao hoe mandeha zao tsika ohatra hoe mandeha entiko ilazana ilay famantarana zany. Mandeha zao tsika ohatra hoe mandeha excursion na fivoriana fianakaviana na hoe be olona be. Dia samy mitondra ny entany, samy mitondra ny fitaovam-pihinanana. Dia mitondra sotro be dia be zahako dia mitondra vilia zaho dia mitondra fourchette mitondra couvert maromaro dia zao rehefa tonga any ifangaro eo ambony latabatra eo daholo ny couvertn'olona rehetrarehetra satria hiara hisakafo. Fa mba hahafantarako ny couvertko zany ny fananako dia asiako marika kely daholo ny viliako ohatra na ny sotroko na ny fourchetteko na ny verako. Satria misy zavatra hitovy ao, mety hisy zavatra hitovy ao fa mety tsy hitovy ihany daholo koa fa ny zavatra fantatro fotsiny dia asiako marika ny anako mba tena ho fantatra fa anahy io. Dia zao asiana marika kely daholo dia rehefa tonga any amin'izay samy mihinana tsy miraharaha mihitsy aloha satria miparitaka eo izy fa ny zavatra fantatro fotsiny zao efa misy marika ao. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana irava ny fety dia angoniko amin'izay ny entako
dia ny zavatra alaiko dia zavatra misy marikako ihany. Jereko daholo zany hoe marika menamena kely, point menamena kely na anarako na sy ny sisa mipetraka eny. Dia izay misy an'iny no alaiko satria iny no anahy. Zany nametraka ny marika iny dia zany mahafantatra hoe anaty. Ka na misy mitovy azy eo, ohatra hoe misy tena sotro tena mitovy tanteraka mihitsy eo zany, fa le iray tsisy marika fa ny anahy misy marika, na hoe ny anahy misy ny anarako, dia iny no alaiko. Fa tsy le anankiray satria iny no anahy. Zany nametraka an'le marika teo. Dia ohatrohatr'izay mihitsy zany raha tsy haiko na mahalaza azy le ohatra, fa ohatrohatr'izay mihitsy zany le endrik'le izy hoe famantarana, zany hoe signe zany. Ho amiko so aminao izy Andriamanitra mba ho fantatra fa izany Jehovah'Andriamanitra ivafahanareo. Dia marina tokoa zany satria Andriamanitra ilay namorona ny tany sy ny lanitra tany amin'ny Genesis dia nitsahatra tamin'ny andro fafito. Dia io Andriamanitra io anefa no ivavahako. Io Andriamanitra io no ivafahanao. Raha kristianina ianao dia io Jehovah'Andriamanitra io ivafahanao. Dia noho izany zany mba ho famantarana fa Andriamanitra no Andriamanitra ao, Jehovah'Andriamanitra. Mba ho famantarana koa fa ianao dia zanany. Dia ny sabata no nataon'ny famantarana. Ny zavatra mampanontany tena ary tena mahagaga dia izao ry havana. 9 ny didina men'Andriamanitra. Fa ny zavatra tena mahagaga ny didy 4 no niteneniny hoe famantarana. Tsy niteny izy hoe rehefa tsy mijangajanga ianao dia famantarana, na hoe rehefa tsy mamono olona ianao dia famantarana, na hoe rehefa tsy manao vavolombela mandainga ianao dia famantarana. Tsia, fa ozy izy hoe ny sabatako no famantarana ho amiko sy ho aminao. Fa izany Jehovah'Andriamanitra ao ary ianao oloko, ianao zanako. Mahagaga zany zavatra zany ary tena mety misy amintsika tena gaga hoe ahoana ary zany. Fa zay nefa ny tenin'Andriamanitra, io zany no famantarana io sabata io. Ry havana malala, tsy io sabata io dia tsy foana mandrakizay io. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ilay vakitsika teo any amin'ny Ezekiela teo any amin'ny 22-26. Ezekiela, verenantsika kely ilay izy, 22-26. Faminan'iny io. Faminan'iny io ry havana. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, ary mampiseho ny tsy fitovian'ny maloto sy ny madio, ary mampitampo maso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsy ratsiraina ho aminy aho. Mpisorona ozy izy tandremo tsara. 9:4 ny mpisorona, zany hoe zany mpisorona zany dia olona manao raharaham-piangonana zany, fa tsy olona ny ivelan'ny fiangonana, fa olona mpivavaka ary mpanompon'Andriamanitra, mpanao raharaham-piangonana natao hoe mpisorona. Fa voalazany ten'Andriamanitra izy ny mpisorona dia mitapo maso amin'ny sabatako. Mazava be zany ary zany daholo angery havana malala zao no hitantsika. Marina ny ten'Andriamanitra, marina ny faminan'iny, fa mitapo maso ny olona amin'io sabata io. Na dia mahafantatra aza dia tsy miraharaha an'izany ny olona. Na dia mahafantatra aza ny olona fa io no andro fitsarana. Zany ny zavatra misy amin'izao andro farany zao. Zay zany no andro sabata. Aza gaga ianao hoe fa maninona ara zany ny olona rehetra mivavaka lahady daholo e. Fa vitsy kely ihany angeny mba mivavaka sabata zany e. Marina mihitsy zany, vitsy mivavaka sabata. Satria dia aoka ho fantatrao fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ety sady tery ny lalana makany amin'ny fiainana, vitsy no mahita azy, vitsy. Noho izany aza gaga zany ianao raha vitsy no mivavaka amin'ny andro sabata. Migodana ny lalana makany amin'ny fahaverezana, fa tery ny lalana makany an-danitra. Ry havana malala, tena ety sady tery ny lalana. Ary anisan'ny lalana anankiray dia ny famantarana n'io andro sabata io. Ajantsika eo ny amin'iny ary sabata famantarana fa sabata fafinaretana indray zao no hojerentsika androany. Sabata fafinaretana. Sabata fafinaretana hiditra amin'ny tapany fahatelo zany tsika momba ny sabata ny endriny fahatelo mahazavady. Sabata fafinaretana Salamo 92 manina moa lazaina hoe fafinaretana ny sabata. Salamo 2:7.
andininy voalohany a jerentsika salamo salamo faharoa amby sivifolo eo ambony kely eo fotsiny a de andininy voalohany hoe salamo tononkira atao amin'ny andro sabata de eo ambany am'izay tsara nidiran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anarany avo indrindra ary anambara ny famondram-ponao noho ny maraina de mitohy lavabe fiderana hatraria amin'ny andininy fahadimy amby folo tononkira atao amin'ny andro sabata zany hoe rehefa ao amin'ny andro sabata zany de misy fiderana ao mazava ho azy rehefa misy fiderana ao de misy fifaliana de misy fahafinaretana nao hoe je tena andriamanitsika Isaia 58:13 ange manazava an'izay misy nisy kokoa hoe Isaia 7:20 fahatelo amby folo vakitsika zay a satria manazava an'le izy a misy a kokoa 58:13 Isaia amin'ny aran'i Jesosy manao hoe raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao sabata hoe fafinaretana ary no amasin'i Jehovah hoe mendrika ao ajaina ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana de iravoravo amin'ny Jehovah ianao ary asandatra ao amin'ny avonany amin'ny tany ianao ary hofoanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao hofoanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny hofahanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao azafady hofahanako amin'ny lovan'i Jakoba arainao fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny halleluja raha miaro ny tongotra ka manao ny sabata ho fafinaretana ianao anome voninahitra azy anome voninahitra an'izy an'le sabata zany io le andro sabata manao ny sabata hoe fafinaretana ary no amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho ajay ny no amasin'ny Jehovah hoe mendrika ho zay indrindra le no amasin'ny Jehovah ny andro sabata ary tsy mandeha amin'ny lalanao na miteniteny foana de iravoravo amin'ny Jehovah ianao fafinaretana ny sabata zany tena fafinaretana io ry havana zany no mahatonga atsika ndao nge jerentsika farany Isaia 56 ihany ao ambadika ao 56:6-7 jerentsika vetivety zay mahafinaritra be ty teny ty Isaia fahaenina amby 50 andininy fahaenina amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ary ny hafa firenena izay manaiky ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony de izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy io tsy masina sady mitana ny fanekeko de hoentiko any an-tendrombohitro masina ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsadra de ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra io zany le ten'Andriamanitra teo ny firenena rehetra ny hafa firenena ozy izy ny ten'Andriamanitra izay manaiky an'i Jehovah mba hanompo azy eto zany efa tsy resaka zanak'Israely tsony re tompoko ny resaka misy ny olona miteny hoe sabata zany natao ho an'ny jiosy irery ihany de ho an'ny zanak'Israely irery ihany tsy atompoko fa ny sabata de natao ho an'ny olona rehetrarehetra izay kristianina ka manara-dia an'Andriamanitra ry havana aoka hitandrinitsika amin'izao andro farany zao natao ho an'ny kristianina rehetra eto de mazava tsara ny hafa firenena izay efa nanaiky an'i Jehovah ho tompo hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony de izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy io tsy masina halleluja fa ny trano kosa izy atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra tsy fantatra hoe tsipika ao anatin'izany ve hoe zanak'Israely fa ny firenena rehetrarehetra tsika de anisan'le hafa firenena tsika malagasy tsy israeliana tsy jiosy fa itsika ihany koa zany rehefa nanaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ka nandray an'i Jesosy nanaiky an'i Jehovah ho Andriamanitra de nomena atsika ihany koa ny sabata mazava be zany ten'Andriamanitra zany de inona no ambadika zay eo amin'le fafinaretana teo hoe ampifaliako izy ao an-tranoko fivavahana ary ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafalatsadra de ankasitrahana eo ambonin'ny alitarako halleluja
rehefa eo zany ianao ao anatin'ny andro sabata zany ianao no manao fanatitra. Ina moa le fanatitra? Ny fanatitra zafady fa tapaka kely fotsiny fa nisy appel teo a. Ny fanatitra dia ireny zavatra ataontsika ao anaty fotoam-bavaka reny. Manatitra, manao fanatim-piderantsika eo a, manao fanatim-pisaorantsika, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra, manao fanoloran-tena ho an'Andriamanitra tsika eo a, manolotra ny tenantsika izay fanatitra velona, ankasitrahan'Andriamanitra ny tenantsika. Dia manao fanatitra, reny ny fanatitra ateritsika rehefa andro sabata, ny fiderana, ny tenantsika atolontsika ao an'Andriamanitra, ny fanatim-pisaorana, reny rehetrarehetra reny zany a dia endrika fanatitra avokoa. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe raha amin'ny andro sabata ianao no anao an'izay fanatitra zay, dia ekena eto zany tsika tsy miteny hoe tsy mivavaka tsika amin'ny andro isan'andro. Hitanareo tsara fa tsika eto isan'andro isan'andro mivavaka foana. Eto zany tsy miteny mihitsy hoe tsy mahazo mivavaka amin'ny andro alahady tsika, azo atao tompoko ary afaka mivavaka mihitsy tsika isan'andro. Profon'izany ny fandarana vavaka fiambenana eto a, dia isan'andro ianao manaraka vavaka fiambenana foana eto amin'ny androanoka izaho, azo tsika hivavahana ny andro rehetra. Fa kosa ny andro hitsarana dia ny andro sabata. Ny tsy mety zany ary ny tsy ara-baiboly dia ny hoe lasa alahady mihitsy indray le fitsarana, fa rava le sabata. Zay zany le tsy ara-baiboly. Fa azo atao tsara ny mivavaka amin'ny andro alahady sy latsinainy talata alarobia hatramin'ny sabotsy, hatramin'ny zoma, fa ny andro sabotsy no fitsarana. Eo zany tsika le tena mitsahatra mihitsy, dia tena mibanjina an'Andriamanitra, dia tena tsy manao ninina fa mivavaka tsika eo a, tsy miasa tsika fa mivavaka, mibanjina an'Andriamanitra, mitsahatra amin'ny asa, fa tsy ny andro alahady. Ny andro alahady zany tsika afaka miasa fa sady mivavaka ihany tsika ny hariva ohatra. Fa ny andro sabata tsika tena mitsahatra mihitsy. Zay zany azavaiko tsara. Fa tsika dia mivavaka foana isan'andro. Fa ny andro fitsarana mihitsy eto zany no ampianarina anao hoe inona izay andro fitsarana izay. Dia eto zany dia izay. Ny hafa firenena rehetrarehetra dia nomena ny andro sabata. Isika dia ampifalian'Andriamanitra ozy izy amin'ny andro sabata. Eo zany Andriamanitra no mampifaly anao. Eo Andriamanitra no miteny aminao. Eo Andriamanitra no mampahery anao amin'io andro sabata io. Rehefa sabata zany Andriamanitra dia mijery anao. Mijery anao hoe iza daholo le mivavaka rehetrarehetra reo fa reo zanako. Dia asiny marika. Satria izay ny famantarana ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Famantarana ho amiko sy aminao. Ary ahafantarany atsika, ary ahafantarantsika anazy koa fa tena Jehovah-Andriamanitra ilay namorona ny tany sy ny lanitra mihitsy any ty hivavahantsika ty. Zay zany no ahafantarantsika fa Jehovah no hivavahantsika. Zay zany no momba ny sabata anankitelo dia ny fitsarana, ny famantarana sy ny fahafinaretana. Hojerentsika arany amin'ny testamenta vaovao fa reo anankitelo ireo dia tanteraka tao amin'i Jesosy daholo. Hojerentsika ireo rehefa avy eo. Hijerentsika ny fanontaniana mipetraka dia izao. Jesosy ve nandrava ny andro sabata? Efa tsy nisy intsony ve ny andro sabata tao aorianan'i Jesosy? Efa tena niova ve ny andro sabata? Voalohany indrindra aloha tsy maintsy jerentsika ity teny ity Matteo 5:17. Matteo 5:5-7. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy mpanao hoe: aza ataonareo fa tonga handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga handrava fa tonga fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory ny amin'ny lalàna, na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy hisy ho foana akory ny lalàna, na dia tendron-tsoratra iray, izany hoe na dia tendron-ny aza hitany le lalàna, didy folo ange lalàna e. Sitrapon'Andriamanitra ny didy folo, ary ny didy fahaefatra dia ny sabata. Dia eto Jesosy miteny aza ataonareo zaho fa tonga handrava, fa tonga aho izy haninona? Hanatanteraka. Fa tsy hisy ho foana akory ny lalàna, na dia tendron-tsoratra iray aza. Dia andao ary jerentsika, didy fahaefatra ny jerentsika eto. Nahatanteraka nanao sabata ary ve Jesosy? Nahatanteraka an'io lalàna io ve zany Jesosy sa tsy nahatanteraka? Nanao an'io ve izy zany sa tsy nanao an'io? Jerentsika ara
hijery verset maromaro ndray tsika alohany a dia rehefa avy eo tsika manazava. Lioka toko faefatra fitiniko ihany moa tsy dia tena ny verset rehetra fa be dia be raha verset rehetra fa vitsivitsy ihany no jerentsika. Lioka toko faefatra andininy fahaenina ambin'ny folo. Lioka toko faefatra andininy faha enina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Eto zany Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata. Fanaony zany hoe efa fiainana zany le izy. Niditra tao amin'ny sinagoga izy isaky ny sabata zany izy nandeha niditra tao am-piangonana nanao fivoriana masina izy. Nitandrina ny andro sabata. Isan'andro Jesosy tsy ao anaty fiangonana, tsy ao amin'ny sinagoga. Fa mandeha izy eny amoron-dranomasina eny, eny amin'ny tokotanin'olona eny, eny an-dalana eny, any an-tranon'olona. Fa rehefa sabata izy dia miditra ao amin'ny sinagoga izy dia ao izy no mampianatra. Vakitsika ihany mbola hiditra amin'izay tsika avy eo, vakitsika ihany Lioka 6:6 Lioka toko fahaenina andininy fahaenina. Forifontsika zany hoe Jesosy koa dia nitandrina ny andro sabata. Ary noho ny tamin'ny sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga Jesosy ka nampianatra. Noho ny tamin'ny sabata hafa koa zany dia mbola niditra tao amin'ny sinagoga indray Jesosy dia nampianatra indray koa izy tao. Mbola nampianatra izy tao. Marka toko voalohany andininy iverenantsika io Lioka io rehefa avy eo io Lioka io rehefa avy eo Lioka 6:6 iverenantsika rehefa avy eo. Fa Marka inge toko voalohany andininy faha 2:20 andrasy jerentsika hoe jerentsika vetivety mbola Jesosy ihany. Marka toko voalohany andininy faha 2:20 ary nankany Kapernaoma izy ireo, ary noho ny tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Io zao mbola sabata hafa ihany koa. Jesosy zany tena efa fiainany mihitsy ny makany am-piangonana na miditra any amin'ny sinagoga rehefa sabata. Jerentsika ihany Marka 6:2 ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy Jesosy io zany. Ary maro izay nihaino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe: taiza naza olona ity zany zavatra zany, ary manao ahoana ny fahendrenany omena azy sy izao asa lehibe ataon'ny tanany izao. Mbola sabata koa io. Niditra tany indray zany Jesosy amin'ny andro sabata dia mandeha manao fivoriana masina any amin'ny sinagoga izy. Marka 16:6 jerentsika fotsiny hoe tena nanao sabata ve Jesosy. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahaenina. Andrasy hoe andininy voalohany azafady. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa ity zao i Maria Magdalena zany ity rehefa jerentsika io rehefa avy eo. Verenantsika io rehefa avy eo Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany jerentsika rehefa avy eo. Fa teto zany dia milaza ny ten'Andriamanitra vakitsika teo tany amin'ny Lioka 4:16 Lioka 6:6 Marka 1:21 Marka 6:2 fa Jesosy dia makany am-piangonana foana izy ary mandeha makany amin'ny sinagoga foana izy rehefa sabata. Fanaony ozy ny tenin'Andriamanitra zany, zany hoe hatrambola kely izy zany dia efa makany foana izy rehefa sabata. Voalohany indrindra maha-jiosy azy satria avy amin'ny jiosy izy. Faharoa zanak'Andriamanitra izy, mankatody hidin'Andriamanitra. Ary fahatelo ny tena izy fa tsy tonga andrava fa tonga anatanteraka. Noho izany zany Jesosy mihitsy no fitaratra. Andriamanitra dia nanao fitaratra tamin'ny voalohany nitsahatra. Dia Jesosy nanao fitaratra ihany koa mbola nitsahatra izy satria izy tonga anatanteraka fa tsy tonga andrava. Tanteraka tao amin'ny Jesosy aloha zany no hoe sabata fitsarana.
tanteraka tao aminy ihany koa ny hoe sabata famantarana satria izy zanak'Andriamanitra de mazava ho azy fa manana ny famantarana ho azy izy de ny fitandremany ny andro sabata ihany koa de mahazanak'Andriamanitra azy koa zay zavatra zay tanteraka tao aminy zany ny famantarana tanteraka tao aminy lony ny fitsarana satria izy de nitsahatra foana tany amin'ny sinagoga isaky ny andro sabata fa zao am'izay arany jerentsika am'izay ary lioka nge ohatra lioka 7:10 ndray andro Jesosy tao am-piangonana de tao amin'ny sinagoga izy lioka 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata mbola sabata hafa koa io de nampianatra tao zany Jesosy ao anatin'ny sinagoga izy ary endro nisy vehivavy izay nanana fanamaha farofy 20 taona ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory ary rehefa nahita azy Jesosy de niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mirofonao ianao de nametraka amin'ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay de nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra 14 ary mpanapaka ny sinagoga de tezitra satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata de namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe eny manana azonao anaovan-draharaha koa avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata koa avia hositranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata fa namaly azy ny tomboka nanao hoe ripa tsara velatsy moty samy mamany ombo na ny boriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy sotro rano koa ity vehivavy zanak' Abrahama ity izay efa nafatro Satana izao 20 taona izao moty tokony ho vahana ho afaka amin'izany fatorana amin'ny andro sabata izany va ry havana malala betsaka ny olona ny miteny hoe nandrava ny sabata Jesosy tsy nandrava ny sabata fa ny tena marina ry havana Jesosy vao maika nanome tsirony ny sabata vao maika nanome tsirony jerenareo tsara talohan'ny Jesosy tonga de efa nanao sabata foana ny jiosy ny fariseo zany sy ny mpanoratan-dalàna tao foana ry zareo de zao mampalahelo fa na de nanao sabata foana aran'ireo olo reo de tsy nisy zavatra nitranga mihitsy ny tao mampianatra fotsiny izy zany eo de ao ry zareo ao anaty sinagoga de mampianatra lalàna de betsaka ny zavatra ataony eo fa zao ny mampalahelo raha misy olona zany eo ty vehivavy ty zao tratra ny fanamaha farofy zany hoe miondrika ohatr'izao foana zany ohatrany hoe raha raisina zany dika zany ohatrany hoe olona kivy foana olona reraka amin'ny fiainana olona ketraka fa izy tonga foana isaky ny fotoam-bavaka izy de tonga foana izy mitandrina sabata fa rehefa ketraka izy tonga ao de ketraka ihany izy mivoaka ao miondrika izy miditra ao miondrika ihany izy mivoaka ao tsisy fiovana zany io vehivavy io na andritra ny 20 taona izy narary foana nisy an'izay fanamaha farofy zay foana fa rehefa teo am'izay Jesosy tonga am'izay Jesosy tao anatin'ny sinagoga de zao nositraniny le vehivavy de nametrahany tanana de sitrana le vehivavy de nanomboka nideran'Andriamanitra le vehivavy rehefa tonga zany Jesosy de vao maika ary izy nanisy tsirony tanteraka ao am' Jesosy le sabata fafinaretana eto zany de tanteraka le mahafafinaretana an'le sabata satria tena nisy fifaliana tao rehefa sitrana le vehivavy io misy ten'Andriamanitra anankiray Matthieu 12:9 nge mba jerentsika vetivety koa hoe mitovitovy am'izay ihany le tantara Matthieu 12:7 jerentsika amin'aran'i Jesosy ary noho ny ala teo Jesosy de niditra tao amin'ny sinagoga mbola andro sabata ihany ty ary indro nisy lehilahy maty tanana teo ary ny olona nanontany hoe mety va ny mahasitrana amin'ny sabata mba hiampangany azy ary izy taminy iza moa ny olona ao aminareo raha manana ondry anankiray ka latsaka ny akady amin'ny sabata no tsy handray azy na tsy hampakatra azy ary dia tsy mihoatra lavitra noho ny ondry va ny olona koa amin'izany de mety ny manao soa amin'ny sabata teto zany misy lehilahy anankiray koa narary maty tanana malemy zany ny tanany ilany de tonga tao am-piangonana izy hivavaka hitandrina ny andro sabata de io lehilahy io koa zany efa narary teo foana io fa io koa mitandrina andro sabata foana fa tsisy fiovana hatramin'izay io tonga ao de mivoaka tsy sitrana mihitsy fa rehefa tonga amin'izay Jesosy tao anatin'ny sinagoga izy de nisitrano le lehilahy sitrana le lehilahy maty tanana
delivre ny olona izy devoly mahery ny olona rakivy zany ny zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata fa Jesosy ry havana tsy nandrava ny andro sabata zany tsy mariny zany hoe ndravan'i Jesosy ny andro sabata dia niteny mihitsy Jesosy hoe foana ny andro sabata fa miova andro hafa mihitsy ny ivavahany tsy mariny zany ny baiboly tompoko tsy miteny an'izany fa ny andro sabata dia nasiany Jesosy tsirony mihitsy ary le andro sabata ozy izy ny olona ny andro sabata koa zany dia azo raisina hoe jour de délivrance na hoe andro mpanafahana lasa nisy tsirony lasa nisy fifaliana lasa nisy ery jerentsika nge le teny Andriamanitra tao Luka 6:6 Luka verenantsika nge le Luka 6:6 teo vetivety Luka 6:6 izy teo that's le Jesosy zany lasa manana fahefana lasa nisy hery le zavatra teneniny ndrasy zay tena Andriamanitra afitsika fa le lehilahy maty tanana ihany no miverina tao amin'ny 6:6 isa moa le tena Andriamanitra jerentsika teo marika toko 9 faharoa ngambany izy teo ozy izy ny olona hoe ary maro ny aino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe taizan le ty an'izany zavatra zany ary manao ahoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe atao amin'ny tanany izao lasa nahagaga ny olona zany rehefa tonga ny andro sabata dia nisy zavatra ny ainana tao tsy tahaka ny teo aloha fa lasa nisy fiovana lasa nisy fahefana Jesosy zany rehefa miteny dia lasa misy fahefana lasa misy fanasitrana lasa misy délivrance lasa tena niova lasa tena nahita lasa nisy tsirony zany le sabata satria zay olona marary dia sitrana rehefa tonga ao zay olona kivy mahery rehefa tonga ao tsy ohatry ny tamin'ny taloha tsony hoe rotinina be fotsiny le sabata dia ao dia mianatra ao dia mivoaka dia miditra kivy mivoaka kivy tanteraka tao amin'i Jesosy le sabata fafinareta satria nentin' Jesosy tao zay zavatra zay ary ny andro sabata mihitsy nge ozy izy Jesosy natao hanafahana zany mety va ny manao soa amin'ny sabata mety ozy Jesosy ny manao soa amin'ny sabata ry havana malala mbola marina ny sabata hatramin'izao mbola misy ary mbola mipetraka tsara mihitsy ny andro sabata hatramin'izao tsy foana io fa vao mainka ary io namafisina vao mainka ary io nasiana tsirony ohatra raisiko foana hoe misy fotoana misy olona tamin'izany nino tsy voasoratra eto anaty baiboly fa mba inoko hoe misy olona anankiray mety mitady an' Jesosy mandritry ny herinandro fa tsy mahita an' Jesosy mihitsy satria Jesosy miovaova toerana be ndraindray izy any amoron-dramasina ndraindray izy any an-tanin'olona ndraindray miazakazaka le olona satria mety misy zavatra mahatery azy dia mitady an' Jesosy fa tsy mahita an' Jesosy lasa tary Jesosy lasa indray makany efa lasa ry indray izy lasa indray makany dia nefa rany io olona io raha tsy nahita an' Jesosy mihitsy izy nandritry ny herinandro dia fantany fa tsy maintsy hita an' Jesosy rehefa sabata satria Jesosy any amin'ny sinagoga tsy maintsy ahitana azy rehefa sabata dia ao izy mitsahatra izy rehefa tsy nahita an' Jesosy nandritry ny herinandro dia mahita azy amin'ny andro sabata zany mihitsy ange ny fiainantsika nandray tsika ao anatin'ny herinandro reraky ny asa reraky ny fitotoana reraky ny fitadiavana fa rehefa tonga ny fotoana amin'izay hitsara tsika ny andro sabata eo tsika eo tsy maintsy eo Jesosy ry havana tsy maintsy manatrikeo Andriamanitra tsy maintsy eo izy satria izy koa mitsahatra amin'io andro io izy koa dia mamantatra tsika amin'io andro io ary tena mitsahatra izy eona amintsika amin'io andro io tsy tsika rery no mitsahatra miona aminy fa izy koa tena mitsahatra miona amintsika tsy maintsy eo Jesosy dia ohatra izany mihitsy mety nandritry ny herinandro ianao reraka tsy nanam-potoana ianao na ivavahana aza kivikivy ianao teny an-dalana teny fa rehefa tonga ny andro sabata raha kivy ianao dia hampaherezina raha marary ianao dia esitranina raha betsaka ny zavatra azon'i Jesosy atao amin'io andro sabata fitsarana io za zany tsy miteny nareo mety manontany dia ahoana raha vavy mampiona reny olona mivavaka lahady be dehibe reny tsy fantatro
Fa ny zavatra fantatro dia zao, ny baiboly no ampianariko anareo. Ny zavatra ato anaty baiboly no ianarantsika zao. Fa ny sabata ny famantarana. Dia tsy fantatro izany ny ankoatran'izay fa izay aloha no fantatro dia ampitaiko aminareo. Jerentsika ary, mbola tohizantsika ihany ilay izy. Rehefa tsy teo intsony ary Jesosy fa niakatra any an-danitra izy dia ahoana foana amin'izay ara ve ny sabata sa mbola nisy ny sabata. Jerentsika vetivety ary any amin'ny Marika aloha ny anomboantsika anazy vetivety. Marika 4:1 aloha andininy voalohany jerentsika vetivety io teny io ilay jerentsika teo Marika 16:1. Aminaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Tohizantsika ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro, io zany ilay andro voalohany io, alahady, tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro. Teto izany Jesosy dia levina izy, na levina tany am-pasana izy dia mbola tany izy, mitsahatra tany izy tamin'ny andro sabata. Tsy teo zany izy, tsy teo intsony Jesosy mitsangana teo, fa mbola tany am-pasana. Fa zao, na dia efa tany am-pasana aza Jesosy mbola nitandrina ny andro sabata foana ary Maria Magdalena sy ry Jakoba sy ry Salome sy ny mpianatra Jesosy rehetrarehetra dia nitandrina an'io andro sabata io, tamin'io andro sabata io. Mazava be aloha zany fa tsy teo Jesosy tamin'io fa ny mpianatra mbola nitandrina andro sabata foana. Ary porofon'izany, rehefa niravana, rehefa tapitra ny sabata, izay ry Maria Magdalena sy ry Jakoba sy ry Salome no vao nandeha nividy menaka manitra amin'izay, andeha ho any amin'ny fasana, hanositra ny fasan'i Jesosy. Fa raha ampitso voalohan'ny andro dia hitsangana Jesosy fa tamin'io Jesosy mbola tao am-pasana. Vita ny sabata dia lasa zareo nividy an'ilay menaka manitra. Izany hoe mbola nandeha izy aloha nitandrina ny andro sabata, na dia tsy teo aza Jesosy. Jerentsika indray ary. Tonga isika dia hijery aty amin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly 7:17. Efa aty ariana be aty mihitsy zany efa Paoly Apôstôly amin'izay zany niresahana aty. Efa tsy resaka Jesosy tsony aza, efa Jesosy efa tsy eo tsony amin'izany. 13:13 efa tsy eo tsony zany Jesosy amin'ny tonga efa lasa Jesosy efa niakatra any an-danitra izy dia Paoly Apôstôly. Apôstôly nanao ny asa taty aoriana no miteny. Aminaran'i Jesosy, ary Paoly sy ny namany rehefa niondrana tsambo niala avy tany am-Pafo dia tonga tany Perga any am-Pamfilia. Fa Jaona nandao azy ka niverina nakany Jerosalema. Ary rehefa niala tany Perga ireo dia nandrosona nakany Antiokia any Pisidia dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata ka nipetraka teo. Niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata Paoly Apôstôly io. Izany hoe Paoly Apôstôly koa zany dia nanao ohatran'i Jesosy. Ary izay mihitsy nefa natao hoe mpanaradian'i Kristy. Izay nataon'i Jesosy dia natao. Jesosy natao batisa tamin'ny ranobe, mbola inarantsika aoriana ao. Dia ny olona rehetra taty aoriana koa natao batisa tamin'ny ranobe. Ny batisan'i Jaona dia batisan'olon-dehibe tao anaty ranobe, mbola inarantsika aoriana momban'izay. Fa teto zany dia i Paoly ihany koa zany dia nanaradian'i Jesosy izy dia niditra tao anatin'ny sinagoga koa izy tamin'ny andro sabata. Io mazava tsara. Mbola jerentsika ihany 13:42 ery ambany ery eo ambany eo ihany. Ary rehefa Asan'ny Apôstôly 13:42 amin'ny aran'i Jesosy, ary rehefa nivoaka izy dia nangatahany holazaina amin'ny indray izany teny izany amin'ny sabata manaraka. Rehefa nivoaka zany Paoly dia niteny ny olona hoe mba havereno aminay ilay teny iny amin'ny heriny, amin'ny sabata heriny fa mbola te heno an'iny izay. Izany hoe misy foana zany ny fotoam-bavaka sabata. Tsy potika zany, tsy rava zany ny sabata. Ary Paoly Apôstôly dia tena nitandrina ny andro sabata mihitsy izy. Alleluia. Asan'ny Apôstôly 16:13 mbola izy ihany Asan'ny Apôstôly 2:11 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka tao ivelan'ny vavahady izahay nakeny amoron'ny ony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana ary mipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Tohizantsika, ary nisy vehivavy atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy avy any an-tanàna Tiatira, izay nivavaka tamin'Andriamanitra dia niaino izy. Ary ny tompo nanokatra amin'ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly.
teto zany Paoly apôstôly de tany an-tanànan'olona izy. De rehefa tany izy tsy nahita fiangonana izy, tsy nahita sinagogy izy. De lasa izy nakeny amin'ny moron-drano. De tena izy no nivavaka. Tena izy zany nahita vondrona vehivavy maromaro de nitory teny tamin'ireo vehivavy ireo nivavaka teo izy. Zao zany taty amin'ny andron'ny apôstôly. De amin'izao androntsika zao zany de zay mihitsy. Ozy izy ianao hoe ka aiza zany raha vavy mampiona nahita fiangonana ivavahana fa aty aminay nge tsisy fiangonana e. Tsisy fiangonana andro sabata zany aty. De aiza zany nivavaka. De io mazava be ny havana malala. I Paoly apôstôly teto de tsy nisy fiangonana. Fa ny zavatra nataony nakeny amin'ny ony izy. Nakeny amoron-drano izy mivoaka ny vavahadin'ny tanàna de nakeny izy de tena izy no nivavaka. Fa ny zava-dehibe nitandrina ny andro sabata izy ary nanao fivoriana masina izy teo. Niaraka tamin'ireo ankizy vavy maromaro ireo vehivavy ireo de nisy anankiray teo tena resy lahatra ary tena niova fo Lidiany anarany. Niova fo nandray an Jesosy io olona io. Noho ny tamin'io andro sabata io de novangin'Andriamanitra ny fon'io olona io de nandray an Jesosy. Tsy manakana an'Andriamanitra tsy asa zany ny havana malala. Ary zany mahatonga antsika manao an'izao fandarana zao na de en ligne aza. Satria tamin'ny andro taloha de tena any Jerosalema daholo ny olona no mandeha mivavaka tany ny fiangonana. Fa rehefa tonga amin'izay ny andro ny fahasoavana, tatizay zany ny atao hoe fahasoavana, de tsy voatery tsony hoe tsy maintsy mamonjy fiangonana antsika. Za akory tsy miteny hoe aza makany am-piangonana fa tsara makany am-piangonana ary mampirisika anao makany. Fa zao raha tsy mahita fiangonana ivavahana ianao, raha tsy afaka makany koa ianao de tsy mampaninona mihitsy le havana malala mahita anao eo amin'ny toerana misy anao mitandrina ny andro sabata amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ianao. Na de eo amin'ny toerana misy anao eo aza. Satria teto zao Andriamanitra de namangy an'ity vehivavy ity de niova fo le vehivavy de nandray an Jesosy. De zany no mahatonga antsika manao an'izao fandarana zao en ligne. Ary amin'izao fotoana zao ange efa tsy trano intsony ny tempoly fa ny tempolin'Andriamanitra ange de tsika e. Ny tenantsika ozy izy Paoly apôstôly tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Tsika zany tenantsika zany ny tempolin'Andriamanitra. Noho izany zany isika le tempolin'Andriamanitra mihitsy no mitandrina ny andro sabata. De zay ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny zava-dehibe indrindra. Ianao mitandrina an'io andro sabata io amin'ny sitraponao, amin'ny fandresen-dahatrao, amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra. Fa rehefa eo ianao, Andriamanitra mahita anao n'aiza misy anao. De tahaka an'izany mihitsy Paoly apôstôly teto tsy nahita fiangonana izy fa nitandrina andro sabata foana izy na de teny amoron-drano aza. Asan'ny apôstôly 7:10 andininy voalohany anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nandeha namaky any Amfipolia sy Apollonia izy de tonga tao Tesalonika ary nisy sinagogan'ny Jiosy tao ary Paoly de niditra tao araka ny fanaony. Ary sabata telo no niadiny hevitra avy tamin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Nahita sinagoga indray izy teto de mbola niditra tao indray izy tamin'ny andro sabata. De tao izy nanindry izy ity nitory teny tao. Laza tenin'Andriamanitra tao. Nampianatra tao indray izy tamin'ny andro sabata. Ka noho izany zany ry havana malala de tsy rava ny sabata fa mbola misy atramintsika amin'ny teny zao ary ny tenin'Andriamanitra de milaza fa lalàna mandrakizay ho anareo zany. Zany hoe tsy ho foana na roviana mandrakizay ny sabata de mipetraka foana io. Fa tsy foana akory ny sabata. Paoly apôstôly de nitandrina sabata. Zao ny fanontaniana mety mipetraka. Fa maninona ary ny apôstôly tsy nampianatra sabata e? Maninona zany tsy nitsindrina be tato ohatra hoe Paoly miteny tandremo ny sabata de ry Petera koa miteny hoe tandremo ny sabata. De tsotra ny antony ry havana malala. Ny mission amin'ny mpianatra de hafa mihitsy. Ny mission amin'ny mpianatra de nampino an'i Jiosy an'i Jesosy Kristy. Zany hoe Jesosy ilay maty teo ambony hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty de niakatra any an-danitra tsy ninon'ny Jiosy mihitsy. Fa ny Jiosy nieritreritra foana hoe maty Jesosy de eto tany ny fatiny de nangalarina ny fatiny sy ny sisa. De nametraka an'izay finoana zay no nataon'ny mpianatra. Mazava ho azy fa tany amin'ny toerana nisy ny mpianatra tompoko de efa nivavaka amin'ny andro sabata daholo ny olona tany. Tsy zany intsony zany no olana tamin'izany hoe tandremo ny sabata. Ohatra antsika ihany hoe ny gasy zao tsy tenenina intsony hoe minana vary. Hoe mahavoky reto ny vary fa mba minanareo vary. Fa naiza ny gasy de mihinam-bary foana.
na tsy tenenina na tsitsy miteny gasy zany hoe mihinana vary fa mihinam-bary foana tsika na aty Frantsa ary zay de mihinam-bary foana fa de ohatr'izay koa zany tamin'izany andro zany tsy zany tsony no mission nomeny Jesosy tsy zany tsony no mission amin'ny mpianatra hoe ndalandray ampianary sabato le olo reo fa ny olona nitorian'ny mpianatra teny de olona efa mahafantatra andro sabata daholo ary efa mitandrina andro sabata daholo fa tamin'izany mission amin'ny mpianatra de nampafantatra any Jesosy Kristy fa Andriamanitra Jesosy izy ilay Messia ary nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra ho any an-danitra izy ary velona mandrakizay izy ary mbola ho avy izy akatsika indray. Zay ny mission an'ny mpianatra ary nahafatesandreo mpianatra reo, nahafatesandry Stefana ary Petera ary Paoly ry Jakoba reo rehetrarehetra reo de zay ny mission nahafaty andreo mpianatra ireo, nampafantatra an' Jesosy fa ny sabata zany zavatra efa nipetraka teo foana ary tsy nila nampahafantarina intsony zany tamin'izany fotoana zany fa rehefa taty aoriana zany hoe amin'izao andro faran'izao de adiny tanteraka ny sabata de tsika indray zany zao no mamerina ny olona ho amin'izany fahamarinana ngeza be zany nanomboka tamin'ny 300 taona tao aorianan'i Jesosy Kristy no nitsangana ny fiangonana katolika de nanomboka teo ny rava ny sabata satria ny fiangonana katolika no nandrava ny sabata io namadika ny andro sabata ho andro alahady. Mialatsiny raha misy katolika eto fa zay no marina. Afaka jerenareo mihitsy zany any amin'ny archive-ny katolika manaova recherche fa marina be zany teniko zany. Tsy ny baiboly zany no niova na Jesosy no nandrava, tsia fa olombelona no nandrava n'io sabata io namadika n'io lasa alahady. De nivavaka alahady daholo amin'izay ny olona tamin'izany fotoana zany satria ny fiangonana katolika no fiangonana nitsangana voalohany tao aorianan'ny apôstôly, tao aorianan'ny apôstôly rehetrarehetra izay tao aorianan'ny fanenjehana de ny fiangonana katolika no nitsangana ary rehefa nitsangana ny fiangonana katolika de napiditra an'izay fampianarana rehetrarehetra zay anisan'ny no nanovan'ny sabata, anisan'ny resaka sarivongana isan-karazany izay tenenin'Andriamanitra sy raharan'Andriamanitra ny amin'ny didy faharoa le vakitsika teo Exodus 20. Raharan'Andriamanitra any amin'ny didy faharoa ny sarivongana aza manao sarin-javatra voasokotra anao na eny amin'ny lanitra ambony na ety amin'ny tany ambany aza miankohoka aminy aza manompo azy fa za Jehovah-Andriamanitra reo de Andriamanitra saro-piaro fa nampidirin'ny fiangonana katolika tao anatin'ny fiangonana avokoa zany zavatra zany nanohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Nampalahelo ihany satria ny fiangonana katolika de nieritreretina mba hoe hanohy ny asan'ny apôstôly kanjo. Zay ny zavatra nisy. Mba niala tao ihany ny fiangonana protestanta nanohitra an'le izy fa zao nisy ny zavatra nitoeriny fa ny andro sabata tsy tafaverina intsony. Nanohitra izy hoe ny resaka sarivongana mba nesorina ihany nisy zavatra ihany mba nitoerina fa ny andro sabata tsy tafaverina intsony fa nitazomin'ny zareo ny andro alahady no nafotoany ho lasa andro sabata. Zay zany no fampianarantsika ka ny baiboly no lazaina taminao androany. Za zany tena teteny aminareo amin'ity androany ity. Mety ozy izy nareo hoe tsisy dikany zany fampianaran' zany na hoe zay efa nanana ny zavatra no nataonay hatramin'izay na hoe ohatr'izao de zay tsy resy lahatra amin'izany sy ny sisa de zao ny zavatra teniko anareo hoe mampianatra ihany no ataoko za teo tsy mandresy lahatra fa ny fanamasina no mandresy lahatra tsika amin'ny fahamarinana. Ny angatahako aminareo de zao mivavah de angatao ny fanamasina hitarika anao fa ny fanamasina de mbola ianarantsika ny momba ny fanamasina aoriana kely ny fanamasina de mitarika atsika ho amin'ny marina rehetra. Ny asan'ny fanamasina voalohany zany de mitarika ny olona ho amin'ny fahamarinana rehetra ka zay zany no mba angatahako anao zay nahendrehan ty fampianarana ty de mangataka anao mivavaha ianao de teneno mihitsy Jesosy ampafantaro any marina tario amin'ny fahamarinanao de ho hitanao fa ny fanamasina mihitsy no hiasa ao anatinao. De tapitra treto ny fampianarantsika satria tena lava mino fa ny zavatra azonao noraisina ihany tao anatin'izay de raha misy fanontaniana de afaka mametraka fanontaniana aty amin'ny MP-ako nareo de valiko arak'izay fanontanianareo
apetrao ny fanontaniana satria ilaina koa ny mametraka fanontaniana mba hitombon'ny fahanazavana mba hahafahanareo mahafantatra bebe kokoa fa averiko ihany fa ny tety dia tena nofitinina dia nofitinina satria zany ara mbola lava be fa afaka mamaly anareo tsara ako any amin'ny fanontaniana amin'ny ainy be ivavakantsika amin'izao fotoana izao dia faranantsika ny fotoana misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity androany ity misaotra ny amin'ny fampianarana izay nomenao anay teto fa tena tsara ianao mino Andriamanitra fa tsy verimaina ny fotoana rehetra na ny fotoana laniko teto na ny fotoana laniny reto olona ireto Jesosy izay niaino an'izany fampianarana izany Jesosy so raha teo amponay ny didinao ampianaro anay ny sitraponao ampianaro anay Andriamanitra ny lalana marina lalana masina lalana tena tongavanay any an-danitra fa zay teo any zay teo voavonjy zay Jesosy tena tsy teo voafitaka fa tena teo tonga any an-danitra izay raha manompo anao Jesosy mialoava lalana ianao ka ny farainao masina hamangy ny olona rehetrarehetra izay nandreta amin'ity androany ity ka ny teny rehetra izay nafafy teto dia raha kofanay amin'ny rano Jesosy tsy azo mitay volon-tsaingohana izany amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fo rehetra izay nandreta amin'ity androany ity dia ho tany lona ka ny rin'izany teny izany misaotra Tompo fa tsara ianao haleloia amen zay fa dia avy indray ny fampianarana manaraka hianatra zavatra fandraitsika ho ariana nyity androany ity fa misaotra antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany dia tahian' Jesosy daholo mahereza tsika rehetra